Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Nodaroanao ahy izy tapany voalohany. Fahatairana tao an-dakilasy. Tapitra ny fialan-tsasatra. Tsy tena mahafinaritra. Saingy tsy akaleo ity taom-pianarana ity. Nitangorona ho vondrona kely ireo mpianatra tao amin'ny École du Chêne. Somary efa lany lamaody ny akanjon'izy ireo. Saingy izany ny fomba fiakanjo tamin'izany fotoana izany. Kanefa dia tena niavonavona sy tsy nalala fomba izy ireo. Indrindra fa i gym. Izay zavatra lazainy dia tanterahan'ireo hafa. Eno any efa tonga ilay mpampianatra vaovao ka miseho marantsena dia izy ny hanamotsana ny efa nisy teo aloha. Ilay alina tsy mialoha kokoa noho ny hafa rehetra izy. Efa nandroaka mpampianatra telo sika ary ity iray ity dia tsy hajanona elehitra ihany koa. Tsy misy olona afaka manodikodina anay na dia tena mankatoso vonina hianatra azy zahay. Iny izy fonginy andao hiverina hitranga anao am-pianarana. Ahoana na tafidirany tato amin'ny sekolintsika? Nilaza ny tale an-tsekoly fa nalefa n'Andriamanitra teto izy. Andao ataontsika izay hahatonga azy aniry. Naneno ny lakolosy ny sekoly. Nandeha nipetraka tany amin'ny faran'ny lakilasy i Jim sy ireo namany. Lina izy ireo, niandry ahita izay hitranga. Tonga tao an-dakilasy ilay mpampianatra. Niaraba ny mpianatra tamin'ny fomba feno fitiavana izy. Miaraba anareo rehetra. Amin'ity taon'ity dia mila mifankahazo tsara sika samy sika. Raha te hanana taom-pianarana tsara sika dia mila tsara fanombohana manomboka androany. Mitsangana azafady, andao hivavaka sika. Mivavaka? Gaga ny mpianatra. Tohina mafy i Jim ka nitsangana ho azy ary nanakombona ny tanany. I Jesosy Tompo, ampio izahay mba hiara-iasa tsara sy hifankahazo tsara amin'ity taon'ity. Misaotra ny mpianatra tsirairay ary mivavaka aho mba hafantatra anao bebe kokoa ny tsirairay satria tianao izy rehetra. Amen. Tsy azon'ny mpianatra ny dikan'izany. Nanohina ny fon'izy ireo anefa ny vavaka nataony. Tian'ilay mpampianatra ahafantatra an' Jesosy izy ireo satria tia azy ireo Jesosy. Tsy mbola nandray zavatra toy izany mihitsy izy ireo teo aloha. Raha mbola tsy tonga saina tamin'ny fahatairana voalohany izy ireo dia efa tonga indray ny faharoa. Ho lazaiko anao amin'ny tantara manaraka izay zavatra nitranga. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo nanolotra ny tantara zokomy.